fotoana zao moa ny atolotra ho an'ny mpianatra dia manolotra filiera vaovao mba hoe tokony andehanan'ny ankizy satria tamin'ity zany ankizy satrany amin'ny manatsonainy tsy ohatrany foana filiera vaovao amin'ity zany zao dia ny resaka science sociale hoe ihany koa ny resaka développement local ary ny science de l'éducation anisan'ny vaovao reo zany a sy le filiera koa vaovao fa ny fianarana mandray anjara tamin'ny salon no vaovao mampiseho andreo amin'ny ankizy ho amin'ny taona 2015 ny tanjo salon zany dia fotoana anankiray fa mpianatra afaka baka teo a mahafantatra sy manao safidy ny fianarana ambaratonga ambony noho izany fianarana aoriana amin'ny baccalauréat aty amin'ny selatra tsy miankina izy io ary aty amin'ny salon zany a dia 5 nisan'ny mpanday anjara université grande école institut ary centre de formation izay hitantsika amina trano efa fa ny fidobakana io zany ny fanampiana voalohany amin'ny fianatra zany amin'ny safidianana fianarany satria tombontsoa lehibe ho am-pianatra izay manasika ny salon tahaka itony zany mahafantatra ireo fianaran'ireo satria eto amin'ny toerana anankiray izy ireo fa tsy miparitaka ary ny tompony andraikitra voalohany misy no mandray an'zareo ety ka manasa an'ray am'izay satria reny zany ahafahana tonga dia miresaka amin'ny vantana na roviana ny fidiran'ny fianarana manahoana ny diplômany fifotoana ny mianatra sy fanontaniana manetikety zany tombontsoa lehibe ny fandehanana amin'itony karazana salon tahaka ia ny fianarana zao ny ambaratonga ambony zany eto Antananarivo zao 5 manana any amin'ny faritra zany ary marakitra ny Madagasikara sy tena hoe ny